Poleo amizay tolony baolina kitra izay ihany fa efa tafaverina eto an-tanindrazana ireo ekipa malagasy izay niatrika ny fananana panafricain ho an'ireo firenena mampiasa ny tambazotra ny RTL tsara ny vokatra ho an'ny ekipa malagasy raha miohatra ny tamin'ny herintaona. Afa-po ny RTL Madagasikara sy ny club-ny Génération raha ny zava-bitany ekipa malagasy tamin'ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fananana panafricain izay nitanterahana tany Nigeria eo amin'ny taranja baolina kitra io. Firenena 12 mampiasa ny tambazotra ny RTL no niatrika ity fananana ity. Tsara ny vokatra ho an'ny mpilalao malagasy raha oharina tamin'ny taondasa satria dia fandraisena 3 sy faharesena iray teo amin'ny ampahivadalana no nihintsana ny malagasy. Tamin'ny alakamisy tolakandro teo no niraisin'ny tale général ny RTL Eko Slitike ireto mpilalao malagasy ireto. Nandritra izany fotoana izany nanamafisany fa miakatra hatrany ny dingana vitan'ny malagasy ary mbola vonona hatrany izy ireo ny anohana sy andray anjara amin'ny mpilalao baolina kitra panafricain ity. Afa-po, tsy afa-po. Ny tanjona zany ny ala teto dia anao tsaratsara kokoa no tamin'ny taondasa ary nisy asa mafy be nataon'ny Génération rehetrarehetra fa tsy ny tena korera koa sanatria tamambadika izay fanomanana izay. Afa-po zay satria raha oharina tamin'ny taondasa zany mihoatra ny vita tamin'ny taondasa ny tsy nahafa-po fotsiny dia rehefa atao anatin'ilay fifaninana zay dia nahatsapa fa azo natao no nandehatra any amin'ny famaranana eny fa nanakany amboara zany efa nisy an'iny sampony iny zany dia zay ny tsy nahafa-po kely. Manao moa zany mitohany zany zao amin'ireo ankizy ireto satria nareo miara-miasa amin'ny RTL ao anatin'ilay misaotra indrindra amin'izay fanontaniana izay aloha ny tohany zany araka izay nolazainao zay hoe misy ny fiara-miasa amin'ny RTL ny Génération no manana privilège voalohany amin'reto ankizy reto ao anatin'ny fandrafetana ny club Génération izay efa nanomboka nanao ny D2 tamin'iny top lalaovana iny ary anisan'ny tanjona moa niakatra DM ty top lalaovana manaraka ity zany dia manana atao hoe zay zany mitombona an'ny Génération aloha hoe amin'reto ankizy reto fa na izany na tsy zany arany tanora tsy misy antery fa namany manokatra varavarana ho an'ny ankizy ihany koa ny Génération manana malalaka izy amin'ny safidiny zany amin'izay tiano aleha. Mpilalao malagasy no voafidin'ny mpikarakara ho mpilalao mendrika indrindra dia Irinjala Rahirinaivo zany nandritra ity fananana ity nampiaiky ny rehetra tany Nigeria ny fahaizany ity lohalarana malagasy ity. Nenan'ilay izy aloha mafy dia mafy any ny fifaninana sy ny afrikanina matanjaka be nefa tsy ambaka an'izany koa ny gasy satria efa ray volana no manana satria ranona hoana moa zany raha ny ohatra tamin'ny herintaona foy dia foy ny fanaovana entraînement dia eo angambany tamin'ny herintaona tsampy mihitsy nitanjaka sy ny firaisakina ny lalao. Inona ny tena hitanao hoe tombony ho anao manokana nahazahoanao an'ilay meilleur joueur atao anatin'ilay fananana iray manontolo? Tomboko manokana angambany eo amin'ilay vitesse d'accélération mihitsy zany dia amin'ilay fognonam-baolina dia amin'ilay déplacement eny amin'ny terrain. Atafototra baolina firy ianao? Tafiditra baolina terrain tamin'ny lalao efatra. Raha ohatra amin'ireo mpifaninana inona ny toerana tazominao eny ambony kianja dia raha ohatra amin'ireo mpifaninana manahoana? Ny toerana tazomiko eny ambony centre eny ambony terrain zany dia avy ny centre atako moa zany dia raha mihatra amin'ny fifaninana mitovy daholo ny voaloha taty amiko moa tongilana no masony rehetra dia samy milalao mihetsika zany. Mieritreritra miandehatra izy ianao baolina kitra? Mieritreritra lasa lavitra noho indray zokontsika ohatra mantsy ohatra ny Zbolida zany na ohatra ny Stafiry mieritreritra mihoatra lavitra noho tanjona. Raha ny fandehan'ny atao hoe lalana baolina kitra sy misy eto Madagasikara inona ny hitanao hoe lalana mahomby ahafahana mahatonga amin'izay tanjona tiana tratrarina? Ny lalana mahomby angambany ihany ny fanarahana ny consigne ny coach sy ireo ray aman-dreny dia fanarahana azy satria raha vao tsisy mpamory lalana tsisy zavatra vita. Araka izany dia manana avy mamirapiratra Irinjala Rahirinaivo raha ho an'ny taranja baolina kitra satria dia isan'ny lohalarana mailaka sy kinga ity mpilalao malagasy ity.